miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toriteny ho fampahirezana ny fononao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalanatsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Apostoly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana KRISTIANINA MIARA-MIVAVAKA. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika. Hosanna, hallelujah.
Hallelujah. Lazoyan, Hosanna, Hallelujah. Hosanna, Hallelujah. Hosanna, Hallelujah. Hosanna, Hallelujah. Para, together, Italian, Hosanna, Hallelujah. Hosanna, Hallelujah. Hey. Hosanna, Hallelujah. Nella mira dolli pira di internet. Hosanna, Hallelujah. Hosanna, Hallelujah. Hosanna, Hallelujah. Hosanna, Hallelujah. Hosanna, Hallelujah. Hey, Hosanna, Hallelujah. Hosanna, Hallelujah. Hosanna, Hallelujah. Hosanna, Hallelujah. Asiteka mafana de batona tamsa. Hallelujah. Mafinatra miainao anatin'ny tontolon'ny fanemasina. Ohatrany tsy ety atany zany mihitsy ianao. Ety atany ka hatrany an-danitra. Ety atany ianao dia afaka miaina sady ny fiainana any an-danitra any a. Mahirezy ianao. Amen. Amaky ny dity folo sika amin'ity Pentekosta ity satria fetin'ny dity folo moa zany androany a. Dia ho vakina ny dity folo ao anatin'izany a. Ho fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Any amin'ny Exodus toko 20 manomboka ny 9 voalohany. Exodus toko 20. Exodus toko 20 manomboka ny 9 voalohany. Hitatsika ve? Mila miara mamaky daholo tsika satria fetin'ny dity folo androany. Jereo kely ny akaikinao mamaky izy sa tsy mamaky. Raha tsy nitondra baiboly izy farafahakeliny izy manotondra an'ilay dity folo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta ny soramandry ambony milaza manao hoe ny nanomezan'Andriamanitra ny dity folo. Andininy voalohany. Dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra ka nanao hoe izao no Jehovah Andriamanitrao izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tanin'ny Egipta tamin'ny tranona handevozana. Dity voalohany. Aza manan'Andriamanikafa fa izao ihany. Dity faharoa. Aza manao sarin-javatra voasikotra ao anao. Na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony na izay ty amin'ny tany ambany na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy fa izao Jehovah Andriamanitrao dia Andriamanitra sarom-piaro ka mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindohalika dia amin'izay mankahala nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby izay tiaka mitandrina ny didiko. Dity fahatelo. Aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitrao fa tsy ataon'i Jehovah ho tsy manatsiny izay manonona foana ny anarany. Dity fahaefatra. Mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Enemana no iasanao sy anaovanao ny rahanao rehetra fa sabatan'i Jehovah Andriamanitrao ny andro fahafito koa aza manao raha akory ianao amin'izany. Na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny ankizilahinao na ny ankizivavinao na ny biby fiomponao na ny vahiny izay tafiditra ao am-bavahadinao. Fa enemana nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany no nitahian'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Dity fahadimy. Manajanona ianao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao. Dity fahaenina. Aza mamono olona. Fahafito. Aza mijangajanga. Fahavalo. Aza mangalatra. Fahasivy. Aza mety ho vavolombelona mandainga anameloka ny namanao. Fahafolo. Aza mitsiriritra ny tranony namanao. Aza mitsiriritra ny vadiny namanao. Na ny ankizilahany, na ny ankizivaviny, na ny ombony, na ny borikiny,
na izay mety hoanina manao akory aza ary ny olona rehetra nandre ny kotrokorana sy ny feon'ny anjomara ary nahita ny elatra sy ny tendrombohitra ny voatsetroka ary no nahita izany ny olona dia torakofotra izy ka nijanona teny lavitra eny dia hoy izy tamin'ny Mosesy aoka ianao ihany no hiteny aminay dia iaino izahay fa aza Andriamanitra no miteny aminay fandrao maty izahay asiteka mafan'Andriamanitra reo ny didin'Andriamanitra didy folo izay nomen'Andriamanitra ny Mosesy tany tendrombohitra Sinay tamin'ny volana fahatelo tsika zao volana fahafiry volana fahatelo tsika ao anatin'ilay volana nanomezan'Andriamanitra ny didy folo na ilay hoe andro fahadimapolo andro fahafiry hoe azafady avereniko amin'ny akaikinao sao dia matory izy andro fahadimapolo amen ny didy voalohany dia milaza manao hoe azamanan'Andriamanikafa fa izao ihany ohatrany ahoana zany azamanan'Andriamanikafa zany tsy manompo sampy tsy manompo zavatra tsy miteny inona koa ao mba mitenena daholo tsika rehetra raha vo Andriamanitra akoatran'i Jehova no ivavahantsika dia efa Andriamanikafa no anaran'izay amen na raha misy zavatra tianao mihoatra ny fitiavanao an'Andriamanitra dia efa Andriamanikafanao no anaran'izay ny zavatra andaninao ny fanananao rehetra ny zavatra andaninao ny fotoananao rehetra ary ny zavatra tena tianao mihoatra an'Andriamanitra efa Andriamanikafanao zay amen didy faharoa aza manao sarin-javatra voasikotra voasokitra ho anao izy Andriamanitra na ny mety ho endriky ny eny amin'ny lanitra na ity ambonin'ny tany na ny any ambanin'ny ranomasina aza menkoaka eo anatria ny RAVA aminy fa izao Andriamanitra dia Andriamanitra saro-piaro ny didy faharoa zany tsy azo atao ny mivavaka amina sarin-javatra voasokitra dikan'izany sarin-javatra voasokitra zany ohatra hoe io hazo hitanareo mahita io poto hazo io nareo io zao misy endrika io sa tsy misy tsisy endrika io zao fa zavatra karekare sy lavalava ny hitatsika dia hosokirika io zany maka fandraka na maka hazo kely na vy maranitra afahako misikotra an'io amoako sarina vorona na sarina olona na sarina biby na sarina raoana na sarina ropilanina rehefa zavatra na eny amin'ny lanitra na ety ambonin'ny tany na sarina trondro na sarina orana na sarosaron-javatra dia tsy azo atao ny miankohaka aminy na mivavaka aminy eny tsy azo atao mihintsy ny mitehiry an'izy ireny any anatin'ny tokantrano satria izao Jehova dia Andriamanitra saro-piaro samihafa ny zavatra ny sary voasikotra sy ny soratra voasikotra ny baiboly eto milaza manao hoe aza manao sarin-javatra voasokitra zany hoe reny hazo reny zany ka nisokirina namoahana soratra dia tsy maninona zay fa raha nisokirina izy namoahana sary dia hoany mazava aminareo tsara ve le dikan'le fehezanteny aza manao sary inona hoe fa izy tsy miteny aza manao soratra samihafa ny sary sy ny soratra rehefa sary zany no avoakanao amin'ny alalana zavatra anankiray na vato be ka ataonao sarin'ny Maria ka ivavahana mandika didy le olona sa tsy mandika lazao ny akaikinao tandremo hoe amen na tandremo ny mitahiry an'ireny na ireny sary bakoly ireny ary sarin-javatra voasikotra ireny domy kely ny akaikinao teneny kely izy io le efa nilazaiko anao eo ao raha lamalala mba teneny le vehivavy ndraindray le izy manome an'le kilalao an'le zaza tsy efa tenenika ianao hoe ao indray le vehivavy indray miteny an'le lahy za koa tsy efa niteny anao hoy ny voalazan'ny baiboly hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza rehefa lehibe izy tsy ala amin'izany saromany satana ny sain'ny ray-mpianakaviana sy ny renim-pianakaviana zariny amin'ny lalana tokony olo alehany tokoa le zaza ampitezahany sary-bakoly dia zatra mitaiza zaza io zaza io nefa izy mbola zaza vo manomboka matsiaro saina kely io dia inany ao anatin'ny lohany hitaiza zaza hiteraka zany izy rehefa
maro matsiarotsiaro saina satria inona nazarandray aman-dreniny azy la zao ny akaikinao tonga dia aringany daholo ny sarobakolany atrano rehetrarehetra reny nonorsa rehetrarehetra reny sarobakoly rehetrarehetra tsy azotsika tehirizina ao atrano ireny amenna sa tsy amenna atao eva amenna maresy lahatra raha no amenna ihany tsika ataontsika mafimafy ny tehaka ao an'Andriamanitra izao Jehova dia Andriamanitra sarom-piaro mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindohalika dia amin'izay mankala nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby izay tiaka mitandrina ny didiko ho an'izay olona niala tamin'Andriamanitra zany ny vahaolana afahan'Andriamanitra mamindra fo aminao aingany dia ny fiverenanao amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy amin'ny fitandremanao ny didiny indray raha vao tafaverina amin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra ianao midina miaraka amin'izay ny famindrapon'Andriamanitra ary izay ataonao rehetra dia lavorary avokoa satria manompo an'Andriamanitra fahamarinana ianao hoy ny voalazan'ny Baiboly hoe tandremo ny didy dia ho velona amin'izany ianareo dia maninona hono hoe io didin'Andriamanitra tandremanao io misy fahavelomana ao anatiny io amenna didy fahatelo aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao misy ankely eo ambonin'ilay Andriamanitra ao dia milaza ery ambany ireo hoe aza manonona ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao ety mandaingy ny anaran'Andriamanitra tsy hoentina mandaingy ny anaran'Andriamanitra tsy hoentina mangalatra ny anaran'Andriamanitra tsy hoentina mamitaka miteny ianao hoe ao fa zange olona mpanompon'Andriamanitra fa mba hampindramy volany mba meo volany fa ameko za olona mpanompon'Andriamanitra tsy renge mipozika la zao ny akaikinao tsy mety zany amenna tsy azo entina mandainga ny anaran'Andriamanitra fa masina loatra ny anarany didy fahaefatra mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy enemana ny esanao sanovanao ny raharaha fa ny sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito rehefa tonga zany ny sabata dia manamasina n'izany avokoa isika rehetra arovana ny tena lokon'ny vava arovana aty aminanareo mijery aty aminany mijery ao arovana ninona tsara hoe tsy henoko tsara izy teo misy olona tsy miteny ao tsy heno tsara mihitsy arovana ny tena lokon'ny vava rehefa tonga ny sabata arovana ny toerana ale miala ny antrano isika rehetra any am-piangonana ny direction antsika any isika vao mijanona fa tsy hoe miala ny antrano dia makany analakely aloha ao analakely mijerijery ao avy ao ndray jery fripery eria Isotry vita ny fijerena zay vao mandeha makatia Betleheman'ny Joda tsy masina ny sabata raha zay no izy fa miala ao an-trano ianao dia aty am-piangonana rehefa tonga aty am-piangonana tsy variana mitakoritsiky etsy seroa rehefa mirava ianao afaka miresaka amin'ny namanao na mandra-parivony ny andro ary na hijanona eto ary nareo lady tontolo tsisy olana fa tonga ato am-piangonana rehefa tonga ny sabata dia tonga dia mivavaka tombontsoa lehibe ho anao raha akaikikaiky ny toerana misy anao ka tonga aloha eto amin'ny tempoly ianao tonga dia manomana fanahy mivavaka fa aza variana miresadresaka eny fa raha vao le olona zay ny tonga eto sabata ka mbola le miresadresaka misy olana zay ny ara-panahin'iny olona iny la zao kely ny eo akaikinao raha tsy enao zay dia eo akaikinao io sa tsy ao le olona tsy ao ve jereo kely no akaikinao ary hoe asiteka mafy an'Andriamanitra ary rehefa tonga ny sabata tonga dia maninona hoe tonga dia mivavaka tonga dia mirehatra be aza menamenatra zany vao manomboka fotsiny fotoam-bavaka amin'ny sivy na amin'ny sivy mahery kely ianao efa tafahoana amin'Andriamanitra satria tsara fiomanana ianao amen atao fafinaretana ny sabata ho an'ny ara-panahin'ny olona mbola tena ao tsara tsy androny mihitsy ny atongavan'izany sabata izany hoe tsy androko mihitsy ny atonga ny sabata tsy androko mihitsy ny atonga ny sabata sabata fafinaretana ravoravozy izy amin'ny sabata dia ho vokisana menanareo lova avy amin'ny Jakoba rainareo ary ho vokisana fa ela velona ihany koa ianareo miravoravo amin'ny sabata
atao fafinaretana ny sabata. Rehefa tonga ihany koa ny sabata, tsy mahazo mividy zavatra. Maninona hoe? Jereo kely le mitaiza kely reny. Tsisy mitaiza kely eo. Dia io akaikinao io zany jerevana. Somary vandravandrao kely mihitsy fa tsy maninona. Enao zany hoe. Misy amintsika rehefa sabata, mbola tratra mividy zavatra amin'iny sisin'alana iny. Mbola mitsofoka ao anatina mpivarotra kafe sy mofo. Mbola mibata tsara an'le kopy. Le kopy iny a. Raha ataoko hoe heritaona zay io kafe sy mofo iny no nijoro teo, efa vavan'olona amanalinalina no nitehaka tamin'iny kopy iny. Raha iso sary an-tsaina. Dia mety aminao ve misotro amin'iny raha lasana vavy? Le kopy iny, averenao akaikinao, kopy. Alefa solavitra ny sainao hoe sotro dite sy kafe amin'iny kopy iny. Somary tsy kilovo kely angeny fanasany zareo an'iny kopy iny ao ambany ao hoe. Misy sio kely anankiray ao, misy koveta kely anankiray. Tsy anao an'iny. Asiana ranon-tsavony mihitsy satria raha atsopoka ao anatin'ilay ranon-tsavony le kopy, tsy maintsy mbola hokobanina. Fa ny anaovany zareo an'iny, rano fotsiny ao, dia kitsofokotsofo. Madio le kopy. Dia aroso ny dite sy ny kafe. Ahoana? Mbola eo le dian'le vavan'ny olona sa tsy eo? Nefa le olona amin'io mihinana biby maloto. Dia ahoana? La zao ny akaikonao fadio ny mihinana amin'ilay kopy. Asiteka mafy an'Andriamanitra. Omaninao ny zoma avokoa ny zavatra ilainao rehetra. Ho an'ny taiza kely zany vidinao ny zoma daholo ny zavatra ilain'ny ankizy. Ampangotranao amin'ny alina ny rano mafana raha ohatra ka tsy maintsy isotro dite le ankizy, dia atao anaty termosy, dia afaka milanjalanja termosy tsara ianao mandeha mivavaka. Tsy olana zany. Ho an'ny ankizy kely tsy maintsy mihinana. Fa ezahana ihany ny ankizy ampianarina ifadianina rehefa tonga ny sabata. Zaro amin'ny lalana tokony alehany izy, rehefa lehibe izy matanjaka be amin'ny fifadikanina. Alleluia. Didy manaraka, manajany raha ianao sy ny reninao, mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra ao. Ny fanajana ray aman-dreny, tonga dia ilay zavatra anankiray mampiasa sainantsika ny resahako voalohany. Raha mandraranao mivavaka izy, raha manakana anao amin'ny fanompona an'Andriamanitra izy, raha manakana anao amin'ny fahamarinana izy, ka manday ianao, tsy hoe tsy fanajana azy zany, fa fijoroanao amin'ny fahamarinana. Nefa kosa tsy azonao atao ny mamaly valy azy eo anatrihan'izany rehetra hoe za na tianao na tsy tianao za tsy maintsy hivavaka. Raha tapaka lalan-draha tamika io ny anao ny be indrindra. Fa mody manaiky fotsiny. Mody maninona hoe? Rehefa sakanana ianao mivavaka dia endry dada endry neny. Fa zao anatin'ny sainao any ianao miteny na inona midona na inona mitranga, za tsy maintsy mandeha mivavaka. Alleluia. Takizay ihany koa ny ao amin'ny vady. Raha miresaka hafa ny tsy manaja azy ianao, marina ny azy. Fa raha fandehanana mivavaka ianao ny sakanana, ka tsy manaraka ny teniny ianao, fijoroanao amin'ny fahamarinana ny anaran'iny. Mazava tsara ve zay raha lasana bavy? Fa raha ohatra kosa ka mba mitaraina olana aminao ny ray aman-dreninao, mba hampio ary anaka na lehibe anaka izy, ka mba mitaraina ianao manana nefa hodinao tsy fantatra, midika tsy fanajana azy zany. Na maniraka ny ankizy ny ray aman-dreny hoe mandehana sasaony vilia, dana matsaka, ampiretony afo, andrahoany sakafo, ka mitenenao hoe nendrineny kosa za foana, na hoe oka aloha vetivety, na rehefa avy eo, inona ny anaran'izany? Inona ny anaran'izany raha lasana vavy? Tsy manaja ray aman-dreny. Na mametraka fepetra ny ray aman-drenao hoe amin'ny enina ariva tsy maintsy tonga ato an-trano, ianao mbola amin'ny 7 alina ihany vao tonga, inona ny anaran'izany? Tsy fanajana ray aman-dreny. Ny miantso ny ray aman-dreny amin'ny anarany, inona ny anaran'izany? Ohatra hoe rakoto ny anaran'ny dadanareo, rakoto a! Mety ve zany sa tsy mety? Tsy azo atao no miantso ny ray aman-dreny amin'ny anarany. Avereny kely amin'eo akaikinao zany. Inona ny antony ankatoavantsika sy anajantsika ny ray aman-dreny?
mba ho maro andro amin'ny tany izay omeny Jehovah. Tahaka izany ihany koa ny ray aman-dreny am-panahintsika. Azonao atao ve ny miantso ny ray aman-dreny am-panahinao hoe iza re zany ohatra izao ohatra Andreasa mba antany kely ny eo akaikinao ny olona manao an'ireny hoe tsy mahalala fomba. Ie avy ireny kely amin'ny eo akaikinao koa zany maika fa mpaminany le miantso mama zany manomboka eto efa nampianarina foana tsika hoe tsy manaja ny mpaminany ny miantso hoe mama. Misy taona rehefa mamaky SMS ao amin'ny onjam-peo dia mandefa message mama dia za manampy foana hoe ataoko hoe mama mpaminany na hoe mpaminany Jehovah. Ampitomboky foana ny SMS atsika ekena fa mitsitsy an'le SMS ianao fa ny anaram-boninahitry ny mpaminany tsy maintsy hoe mpaminany Jehovah foana. Amen. Rehefa miantso mpisorona zany ianao dia inona ny fiantsonao azy? Mpisorona ohatra hoe mpisorona Mosesy, mpisorona i Abrahama. Raha miantso l'olona ianao zany dia inona ny fiantsonao azy? L'olona Daniel zay zao nitadiditsika voalohany. Na l'olona Solomona. Ye. Raha miantso apôstoly zany ianao dia inona ny fiantsonao azy? Apôstoly mba Matio mba Matio ndray tononony. Apôstoly Matio. Apôstoly Petera. Raha miantso levita zany ianao dia ahoana? Iza ny levita tadidinareo? Iza? Tsy salama zany ny anaran'izy. Levita salama ahoana? Levita Joda Lionel. Efa miantso ny anaran'ny olona zany dia arao foana. Raha efa manana ositra le olona dia arao amin'izay. Raha efa manana anaram-boninahitra izy na diakona na ohatra zany dia asivo an'izay foana ho fanajana ny ray aman-dreny na niteraka na ny ray aman-dreny ampanahy. Amen. Didy manaraka sy teka mafan'Andriamanitra. Didy fahaenina aza mamono olona. Ny aza mamono olona ny Mateo 5:1-2 dia ny olona manao tsinitsinina olona, manambanimbany olona na manafitohina olona dia mendrika ho elohina any amin'ny sinedrona, mendrika alefany amin'ny elo le manao hoe foka ianao. Izany hoe tsy mandatsa-dra ihany na mamelaka ny tehemainy na mandaka olona na mamely totondry ny atao hoe mamono olona, fa ny mamono olona ty amin'ny testamenta vaovao dia manao zavatra mampalahelo olona anankiray dia efa mamono olona ianao. Nefa ny tsipihany Baiboly koa nefa manao hoe mendrika elohany any amin'ny sinedrona ozy izy izay olona tezitra foana amin'ny ralahany. Misy karazan'olona ihany koa nefa olona mora tezitra. Dia le olona mora tezitra izy indray mamono olona. Mazava tsara ve zany? Rehefa zavatra tsy tiany namanao aza atao aminy fa manjary mamono olona ianao. Ohatra efa fantatrao hoe asitehaka raha iteka ihany ary sika. Efa hoe vary ray vilia ny anjaranao ao an-trano dia mbola nangalanao ihany lay ina re zany mety hoe sur plat ny lokany anankiray dia sur plat anankiroa ny teo ambony vilia dia sikirinao le anankiray no hohaninao le izy. Tonga ny tompony avany gagabe nakaiza 9 sur plat ako teto nalahelo izy rehefa avy eo iza ny diso ilay naka an'lay eto le olona. Ary misy olona paka eo sur plat namany eto rehefa zavatra fantatrao hoe mampalahelo ny ravavinao na ny ralahinao tsy azo atao satria mamono olona. Tandremo koa nefa ny tezitezim-pony zavatra kely tsy misy dikany dia mahatezitra mamono olona koa ianao amin'izany ora sy fotoana izany. Dikan'izay tsy ny mandatsa-dra ihany mamono olona fa ny olona manafitohina olona na ny manao zavatra mampalahelo olona anankiray dia manino izy ny anaran'izay? Mamono olona. Manaraka didy fahafito aza mijangajanga. Inona natao hoe mijangajanga? Olona tsy vita soratra mifampitaritarika eto sy eroa na mifampitatatatana eny an-dalana eny fotsiny dia efa inona ny anaran'izany? Mijangajanga.
mangalatra vadin'olona olona efa vita soratra amin'ny olona mbola iarahany dia maninona izy amin'izay fotoana izay mijangajanga any amin'ny testamenta vaovao dia tenen'i Jesosy hoe na iza mijery vehivavy mila azy dia maninona hono resaka maso fotsiny ray zany a dia efa mampijangajanga ny amatarana olona fa tafalatsika ao anatina fijangajangana-po dia izao raha ny fakahita tamin'ilay olona voalohany izy maso nijery ohatrao fotsiny dia tsisy nininina mbola tsisy nininina mifandray zany ao fa manomboka tafatsira ao anatin'ilay fijangajangana-po mijery ohatr'izao izy dia nijanona 30 sekondy dia ato am-piangonana amin'izay ny mpitarika ety mitabataba mirehatra ny mpitoroteny ety mitabataba mirehatra izy mijery ary foana tsy maintsy raha ijery izy any foana ary efa lasa fahazarana izy mandeha makany foana ny masony manomboka manino izy amin'izay fotoana izay ary efa sendra mifanena amin'ny amin'ny lalana tobotoboka be ny foana kotobokotobokotobokotobokotobo lazao ny akaikinao tafiditra zay le fijangajangana-po ampitandremo kely akaikinao tandremo eto ve le olona azo itehaka mafy an'Andriamanitra ary didy manaraka didy fahasivy aza mety ho vavolombelona mandainga anameloka inona le izy fananiko mihitsy ange iny e mba hijerevako atsika hoe manaraka tsika sa tsy manaraka ay manaraka tsara daholo aza maninona hono aza mangalatra ny aza mangalatra indray maka zavatr'olona tsy miera aminy dia inona ny anaran'izay mangalatra ianao zany na io kapa io ary tsindriko tsara mihitsy la zao ny akaikinao io kapa io rehefa tsy anao tompoko dia aza anaovana rehefa andeha ho any amin'ny trano kely ianao dia fataro tsara hoe aizany nasianao ny kapanao aloha zay ianao vao mitsangana tsangana ianao rehefa tadidinao tsara le toerana na rehefa tsy te hisahirana akakapa ianao tonga dia mamatana fa tsy maninona fa ny makakapan'olona tsy mety satria mamon'olona ianao raha ohatra ka tonga le olona jerevany eo ny kapa ny tsitany dia le olona indraindray olom-baovao tonga dia mirahira be ery amin'ny aimere izy nisy nangalatra ny kapako isany afa-baraka amin'izany tsy ianao le fiangonana no afa-baraka hoe misy mangalatra kapa atao am-piangonana avy ireny akaikinao rehefa tsy kapanao dia azalainy asitehaka mafy zany hoe ny maka zavatr'olona tsy nierana tsy mety le manao hoe avy ampiasainao le zavatr'olona dia eo amin'izay no modimody me tsara vela tsy hoe nampiasa kely an'ity zavatra anao ty za teo a dia le olona amin'io manaiky tsy raminy fotsiny na dia tsy te anaiky ary izy dia eny aray azonareo tsara le izy a misy olona sarotiny amin'ny zavatra ananany satria mafy taminy vao nahazo an'iny zavatra iny izy ka rariny izy raha sarotiny raha tsy manana ianao dia mividiana mba tsy isiny ny fanafitonina atao am-piangonana miera foany aloha rehefa tsy manome le olona dia misoran'Andriamanitra ndana mandoalika dia mangatao hoe Andriamanitra ao zamba mihoatra an'iny fa tsy azonao atao ny tezeranao le hoe iny koa sarotiny zavatra ohatran'ireny izy ireny ny manana an'iny tsy azonao atao zany anazy iny omeny iny tsara tsy omeny iny ianao mandehana mandoalika mitondra mambavaka tsy mare amen na maresy lahatra raha lasa navavy amen didy manaraka inona le izy aza mety ho vavolombelona mandainga anameloka ny namanao vavolombelona mandainga efa fantatrao ny namanao fananao ny tsinety ka misy ny fanontaniana hoe marina ve fa manao an'izao io olona io fitiavanao azy no hitenenanao sy anitsianao azy anambaranao ny marina tsy sanatria akory manitsoka azy ianao fa raha vao ny olona anankiray no miainao anatina fahotana ka tsy tratra dia manao an'iny fahotana iny foana iny fa amin'ny fotoana izy tratra dia tsy manao tsony izy rehefa avy eo dikan'izay raha ohatra ka anontaniana ianao hoe iny ve manao an'izao ka hitanao pirofo kosa nefa manana pirofo mazava tsara ianao afaka miteny fa raha vao ilaza ianao hoe nieniko aloha na hoe zao olo toa dia akombony ny vavy fa aza miteny satria ampiady olona ianao zany rehefa avy eo
fa ny zavatra hitan'ny masonao hitanao profo zay ihany ny azonao teneniny rehefa tsy nahita dia teneny hoe tsy fantatro efa mialatsiny tompoko. Amen na didy manaraka aza mitsiriritra ny tranony namanao, aza mitsiriritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lahy na ny ankizy vavy na ny omby na miboriky na izay mety ho an'ny namanao akory azy. Raha mbola materiel na materialy ohatra hoe telefôny na bafla fiara moto trano rehetrarehetra afaka miteny andrenao hoe tena mba maniry raha mba maniry koa mba anana ohatra n'io andray androany. Tsisy olana zany hoe mba tiako iny trano iny tiako iny akanjo iny tiako iny zavatra iny, tsy maninony zany. Fa raha vao olombelona tsy azonao atao an'izany, na olona lava loha io na bory loha io na misy sofla na tsy misy, tsy azonao atao hoe tiako iny olona iny. Averina amin'eo akaikinao, raha vao olombelona tsy azo atao hoe tiako iny olona iny. Mety ve ny mandray hoe mba tiako iny vadinao iny? Tsy mety zany. Fa ny zavatra ampiasaina ivelan'ny tena afaka atao hoe tiako iny zavatra iny, mba tianana n'iny zavatra iny roviana re za vao mba azo an'iny. Fa raha vao olombelona ny tenenao hoe roviana re za vao mba azo an'iny, mitsiriritra ny anaran'izany. Mazava tsara ve tompoko? Asitsikitsiky ihany aloha na dia zany ary. Reo ny didy folo. Manao ahoana koa sara ny didin'i Jesosy tompo ampifandraisitsika amin'ireo. Fa ny didy folo tompoko tsy rava ary tsy ho rava mandrakizay. Asiteka mafy an'Andriamanitra. Fa kitsika kely amaranantsika azy ao amin'ny Matthieu toko faha 12. Matthieu toko faha 12 manomboka ny andininy faha 4:30. Matthieu toko faha 12 ny andininy faha 4:30 vakina amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Soramandry ambony milaza manao hoe ny nanontaniany an Jesosy ny amin'izay didy lehibe. Andininy faha 4:30. Fa ny fariseo nononandre fa nampahasina ny sadoseo izy dia niangony. Ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany nakafana azy ka nanao hoe mpampianatra, ny didy manao ahoana moa no lehibe amin'ny lalàna? Dia ho Jesosy taminy, tiavan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra ary amin'ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no iantona ny lalàna sy ny mpaminany. Inona le didy voalohany indrindra ozy izy? Tiavan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra ary amin'ny ny didy faharoa izay tahaka azy ihany dia ny tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ireo didy anankiroa no iantona ny lalàna. Ny dikan'izany miantona izany manao ohatra zao. Ty tanako ty zany le didy anankiroa dia ty le lalàna. Mazava tsara le miantona tsika. Zany hoe mifamatotra amin'ireo zany ny lalàna rehetrarehetra. Ny fitiavana an'Andriamanitra dia zaraina roa ny didy folo. Rehefa nanomehany io didy folo io tany an-tendrombohitra Sinay Andriamanitra, tsy vato fisaka anankiray no nomen'Andriamanitra ny Mosesy, fa firy no nomeny? Vato fisaka anankiroa. Ny vato fisaka voalohany misy ny didy voalohany ka hatramin'ny didy faha-efatra. Aza manin'Andriamanikafo, aza manao saron-javatra voasikitra, aza manonona foana mahatsiarova ny andro sabata. Ny vato fisaka faharoa misy ny didy fahadimy ka hatramin'ny fahafolo. Manajandra ianao sy ny reny, aza mamono olona, jangajanga, aza mangalatra. Inona le ray teo? Aza vavolombelona mandainga, aza mitsiriritra. Reo vato fisaka anankiroa reo, ny anankiray amin'ireo maneho fitiavana an'Andriamanitra, ny anankiray fitiavana amana. Raha tianao marina Jehovah zany, tsy manana Andriamanikafo ianao. Raha tianao Jehovah, tsy manao saron-javatra voasikitra ianao. Raha tianao Jehovah, tsy manonona ny anarany entina mandainga ianao. Raha tianao Jehovah, manamasina ny sabata. Iny ny vato fisaka voalohany. Raha tianao ny namanao, ajainao izy. Raha tianao ny namanao, tsy vononao izy. Raha tianao ny namanao, tsy hijangajanganao izy. Raha tianao ny namanao, tsy angalarinao ny fananany. Raha tianao ny namanao, tsy mijoro vavolombelona nameloka azy ianao. Raha tianao ny namanao, tsy mitsiriritra ny fananany ianao. Reo didy anankiroa reo ny lehibe indrindra. Fa tsy midika akory hoe rava ny didy folo.
Fa reo didy anankiroa avoaka ny tompo reo mbola maneho didy folo foana reo satria vaty fisaka anankiray fitiavana an Jehova, didy voaloha ka hatramin'ny fahaefatra, vaty fisaka faharoa fitiavana amana, didy fadimy ka hatramin'ny fahafolo. Fahafotsiny azo hiteka mafy. Fahafotsiny ankatoavina sy tandremana amin'ny fitiavana satria ireo didy anankiroa no iantona ny lalàna sy ny mpaminany. Mitandrina ny lalàn'Andriamanitra isika fa mila manana fitiavana kosa ao anatin'izany, na fitiavana an'Andriamanitra na fitiavana amana. Diso ny filazan'ny olona hoe mila manana fitiavana fotsiny dia voavonjy. Fa na tsy mitandrina didy folo ary fa didy folo zany efa rava. Diso zany. Fa raha manana fitiavana ianao dia inona ilay fitiavana amana? Inona izy teo? Ajao izy. Didy fahafiry zany. Inona ilay faharoa? Aza mamono olona, aza vonoina izy. Inona ilay fahatelo? Aza mijangajanga. Fahaefatra? Fahadimy? Fahafolo farany? Aza mitsiriritra. Tsy rava zany ny didy folo. Raha misy olona miteny aminareo ka miteny hoe rava ny didy folo, efa menanareo izay ny fampianarana. Tonga dia aza avao. Zao no marina. Zao ny testamenta taloha, zao ny testamenta vaovao. Tsy misy didin'Andriamanitra rava zany fa mbola ankalazaintsika ilay izy ankehitriny. Raha miresaka fanekena indray izy, ny fanekena no entin-drareo andravana ny didy folo dia hoy izy manao hoe efa nalatsaky ny tompony rano teo amin'ny hazo fijaliana ho fanekena vaovao, omena ny olona izay monina ety ambony tany mino an Jesosy. Dikan'izay zany ozy izy efa foana daholo ny fanekena taloha. Diso zany. Isan'ny olona nanaovan'Andriamanitra fanekena voalohany? Noa. Inona ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Noa? Avana. Tsy handringana n'izao tontolo izao indray mandeha monja itsony Andriamanitra raha tsy efa tonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Hatramin'izao tsika miresaka izao mbola mipotra le avana sa tsy mipotra. Dikan'izany mbola tsy foana aloha ilay fanekena voalohany. Nanao fanekena koa Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe forana ny lehilahy rehetra tamin'ny Abrahama efa 70 taona. Noho ny fanekena nataony tamin'i Jehova dia nanaiky ny forana izy. Ankehitriny rava sa tsy rava? Mbola mifora avokoa ny lehilahy rehetrarehetra amin'izao tsika miresaka izao. Vitany any Abrahama nanao fanekena Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Vakio tsara ny Exodosy 7:10 fa ny teny izao hoe nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny Israely. Da amin'ilay nanomezany didy folo zany. Dia nomena le didy folo ho fanekena, fifanarahana. Raha tsy foana ny Noa, tsy foana ny Abrahama, tsy foana koa ny didy folo. Azo hiteka mafy zany. Fa terendry zareo ho foana fotsiny zao ny fanekena taloha, didy folo ny tiany foanana. Fa efa nisy fanekena vaovao amin'ny rahan'ny tompo dia hoe foana ny didy folo. Tsy foana tompoko. Mbola mipotra foana ny havana ary mbola mifora ny lehilahy, mbola tandremana ny didy folo ary ny rahan'i Jesosy mbola miasa amin'ny olona izay mino azy. Dikan'izay zany tsy misy didin'Andriamanitra foana zany. Aoka ianao ho faly ary atao fifaliana sy fahafinaretana ho anao ny makatoa ny didin'Andriamanitra fa io no lalana hidiranao any an-danitra mandrakizay. Haleluya! Nanontany ny anankiray mpanan-karena tamin'ny tompo hoe mpampianatra tsara aho, inona no ataoko mba ho vonjeny? Ahoana navalin'ny tompo azy? Ahoana no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy ny ray ihany dia Andriamanitra. Efa fantatrao ve ny hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, notonon'ny tompo teo daholo ny didy folo. Dia ozy izy manao hoe hatramin'ny fahakeloko dia efa nitandrina an'izany aho. Dikan'izay nanontany zany ilay mpanan-karena, inona no ataoko ho vonjeny? Inona nasain'ny tompo taremany voalohany? Didy folo aloha. Lazao ny akaikinao mila mitandrina didin'Andriamanitra aloha. Izay ny afatra netiko teto tamin'ity anio ity a. Ndaontsika rehetra mahiaraka hitsangana dia ilaza eo anatrehan'Andriamanitra hoe izay rehetra lazain'i Jehova aminay dia ekenay sy ataonay. Zao no anaovantsika azy. Vakiko ny didy voalohany dia miaraka milaza an'izany tsika rehetra. Vakiko ny didy faharoa dia miaraka milaza izany tsika rehetra. Vonona ve tsika? Miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toriteny
ho fampahirezana ny fononao ary ahafantaranao ireo zava-miafo ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitariana lalana antsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Apostoly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana KRISTIANINA MIARA-MIVAVAKA. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika.